Voron-kavana tantaram-toy nosoratany Kalombo. novelomin'ny Louise Ravelsoa, Saoly ny Volatiana Rajoelsoa, Miaraka tamin'ny Faly Christophe Rabearmanana. nandray feo Mamy Avony, nandrindra teknika Nana Tosa Saoly. Masaky indrindra sakafo maraina. Efa fondao avokoa madame Perline. Tsy tiako izany fetsondria zany a. Na Perline na madama fotsiny dia ampy. Eny ary madama, aza fantatra na sorenanao. Tsy tiako amerina iantsony anarako tsondry manomboka izao. Ialaty indrindra madama. Mandehana Foazilany dia karakarao ny rano mafana idiova fa tsy eo ny lozandry miana any eo e. Eny ary madama, lasa sika velona. Anina, verena kely ry aty. Ahoana izay madama? Inona moa ny ngonongononandry eo? Tsy mbola matory ve ho madame Lanjy e? Zaza naovandry toetra toy izany. Rehefa tsy asa miverena ny ambanivohitra any aminareo any. Azafady re madama, aleo aloha moa madame Lanjy sao tara iasa izy. Azondry avokoa ve zany e? Tsy lozandry monjomonjo eo. Eny madama. Lasindry fa tsy manome fanafipinana avo maraina eo. Madame Landy a? Ode! Tonga dia midira fa misokatra fotsiny varavarana io e. Manao madame Landy? Efa vonona ny sakafo maraina? Manao anake Malina? Asa tsina madama izany, lava fotsiny hoe. Sao dia manahirana izany fa aleo asiana madama ihany koa. Marina fa mpanampy anay ndry, fa samy olombelona ary manana zoma olona mihitsy aloha na mpanampy azy. Manam-panahy ianao ry Landy a. Raha tsy teo ianao tsy tamana tato amin'ny eninareo a. Azo omena tsiny ry izy efa antitra e. Mifanohana eo sika fa neny kizitina sarotiny toy mihitsy. Zany anaovany an'le zazy zany. Mahazaka aloha izy. Herinandro izay nahatongavako teto aminareo fa sofa teo ianao. Efa fantatra fa mifamaly matetika nareo sy neny. Aza manahy ianao fa iova ihany izy e. Hatr'izay tsy nahateo azay aza tena kizitina lavitra noho izao izy a. Otry, fangamo tsy tady foana Landy hatr'izay. Mipetraka tany ivelany. Teto tany-drazany ahy ihany akia fa Azafady raha nahasorenanao ny fanontaniako. Tomaly kendrika sy malahelo be izany ianaoko. tsisy tsiny ake Malina. Misy zavatra aserana nampalahelo fotsiny. Mamerina fialatsiny re a. Tsy naposiko nampalahelo anao ny fanontaniako. Aleo rehefa misy fotoana malalaka miresaka tsara kitsika. Ndry, tena nirosaka masina an-dranomasiny Landy. Fa nisy inona? To lasa saina be teo ianao ry Malina. Azafady fa variana kely fotsiny a. Andao hidiny sakafo so hiakatra eo neny ka tapatapaina indray ianao. Mankasitraka Landy mitsindrao foana. Ndrekiny raha vavy koa. Zareriny nateraky neny. Zara koa aza misy andry e. Vona ny fanampy aminao foana Landy a. Ka andao ara fa ho avy eo ny sakakely ranondry. Nahatsaraikanao tany ambony tany amin'ny efitranonao tany. Sa nampiresan'ilay kialavavy ty? Za zany nampiresaka azoko. Sa ahoana kery Malina? Marina mihitsy izany Landy a. Zany mbavavany ty. Mianatra. Asa tsongona mafy toy izany a madama kay. Marary anie izany e. Mba moramora ihany ianao ry neny amin'ny zanak'olona io a. Izany fanevadevana ianao izany mba rariny. Mpanampy ve ny manao anao toy izany? Ka za mihitsy no niteny azy antso amin'ny anarako. Amiko ry neny a. Toy ny rahavaviko nandresako amin'ny Malina fa tsy mpanampy. Koa tsy lazaina koa hoe soraty atsangana ho zanako mihitsy io. Kely saina. Lasa terindry ihany ny sakafon'le za. Mazoto homana ary nareo e. Misaotra ke Malina.
tena mandreraka mihitsy ky mahalinina. Fanazanina izany a tokony tsy ho kizitina aminy eny landy a aniny fanabe sika indriny masaky manevakevaka sy mianatra ndri amin'ny anarandriaka. amikoroneny a mpanampy foana izy fa tokony tsy hanaovana toetra tsy zaka. Ka na dia hitany hatrany efatin-doha azy izany dia manaiky foana. Hatrany foana neny a toy ny hatrany foana hiakatra dositra tsy fidiny eo ty ianaoko. Tsy izany ihany nefa rano raha zao no mitoika. Izany ve dia ho aiza izany raha toy izany tokoa. Toy isorona amiko avokoa izay mba kely ananako. Enona hatramin'ny taranaka tsy foko indrindra azy. Oka kizay landy a mba resaka fotsiny ny ahy iny ary aza verina tsony tsy hany lasa vahiny fa oka no avy no hatrehana. Lasa ihany izay koroneny a mafy angery ny vonana azo areny. Oka ho azy izay fa ny sakafo hoanina mbola samy maika hamonjy azy sika mianaka. mba izako ary zany manana tona vao maray izany sady matany pelinina matsiraviny indray inona moa zany fa tsy hanokatra vavady indray aho zany kio aleo jero hoadray marina ekala maly manao andry samban'indry nakafa amiko akory leza asa sy anakala zany kosa ny anarako fa mahasosotra be ka zany na botrabotrandroko toy izao ko sady atany tagnana ka hatraty dia masika be toy izao fo mikala ehe zaho azy atao an'izany kalakala zany marareke zany ro maly avereny ihany le mbola te azo mafimafy kokoa ny tany ambanivohitra azy efa tsy afidiny miantso an'izany ko ahoniko koa ry maly na gaga ihany tonga dia naka mamanao karamanao nandritra ny tezy volana afaka mba fantariko aloha zany tena marina tsy mbola tokony asa leza akory araka reny hitanao reny mo mahatadanay dia sahirana zasineny fa raha tiako dia mianatra mihitsy aho eny efa mila miezaka aloha ny tenany zay mihitsy matsy ny safidianako amin'ny mahaliana hoe ianao ny asa ty sady mba namako avany tagnanako fa raha tsaneny sy ny fianarana izay nikasaiko atao a sahonjany 2 minitra teto aho fa ola kosa kirikala ngasy tamany sa ratsy ny toerana misy atsika sa masika be ve madama kely zany lera perlina ty mihitsy ny kizity mibelonako zany tavitan'izany fa sady mamono mihitsy jeren'le zangy eny sandriko vao nitsongony tao hoe vafo mihitsy sy magnaika zao kosa va di tsy manao zay tiana atao loatra le perlina io milamina aloha le za aza dia misendoatra be toy io ka sy manaiky an'izao a ho tapatabaifo koa io e raha tiana ny olona anao atao amin'izao foana fa inony zany mampiakatra afo anao ato izany ry le za madama ahoana zay tompoko azafady sokafo ny vavady fa ndeha ivoaka izay lozanareo varian-dresaka ato eny tompoko takerahana mibaikinao e madama fa ataontsika mahafinaritra io toetranao ihany ary aleo angorona ny lovia avy ninanana izy mianaka fa tsy te aheno ny redirediny ity le za tsy maty ambavany ity asa ianao ry mahaliana za raha lasa zareo iresarako sa maty ambavany ro anao behivavy ireny efa rehefa sendrany tokoa moana sa mahavolana anatsara ny raha sainy indray asako misy fotoana ny zava-deta ry mahaliana fa mbola tsy andaly le fotoana ivazavazako amin'io mbola tafapetraka tsara kosa ilay anaranao tany ambanivohitra e za foana ny anarako na any na ty fa mbola misy toy ihany ka fa toy any ahoana koa ry kalaketya
le zatra maty am-bavany re ay za posy ianao ihany zao mahita an'izany tiako. ehe aleo aloha piritra ny fa tsy handany andro anao vitany ho amin'ny firy zao tsara fa efa mitrena tokoa ianao aveo dia aza adinoana miparaky te masoko ve mandro roa le sasa to misy zaza vavy sy zaza lahy kely reo amin'ny efitrano matamilando reo ry sa to mangarangarana amin'ny varavarakely mifitaratra isy mianata fa ina ny mahavariana amin'ny mahaliana eo izany aka tsy mahita ve le zaza sa reny mahatazana azy dakely reo ohatra reny fa lasa aleo tsy reko any ambony any ka aza adinoana ho amparaky rikana kely tia eno ay e vazo hira gasy mozika zareo teo tsy misy ninina atao amin'ny efitrano matamilany aroko oay saika isy miamia ambadiky ny aromaro zany fa lozy ity misy akizy kely reo ambadiky ny aromaro reo oay sady to mangana be zareo fa na teny lambali salorany ara toy ny avy tany anaty tany zany foteo oay tsy mahaliana ve za mitsy mafy miantsonjeo zany aloha jerenaka oay mahaliana ianao e aiza ianao zany oazay to mivalafatra be amin'ny tany mahaliana sady tsy mihetsika tsony tena restory teto marina mahaliana efa tsy nanina tsony ry fa inona ny tena nahazo anao tato ry mahaliana zay vao miverina fitadiako misy tranga fahafantsio dia fa misena ry mahaliana tantaro tokoa hoe nahita kizy kely mianada tery ambaravarakely ambony tery aho rehefa nakao amin'ny efitrano nefa avy eo dia inona tsara hoe ry mahaliana ohatray torany madamy landy andao vonjena aloha ry mahaliana aleo bataina ry aloha izy akatra eo ambony fandrina e mbola kely koa mantsy zany eloko zany aleo mahaliana avy eo mitongony manisa telo dia miara-manaingy tsika ary isa roa dero zay landy maheno avy ianao matamy landy eo mikeseny fa mikiofokofoka ry mahaliana marary amin'ny mafy zany lohako zany makaina tsara aloha ianao ry landy fa aza mbola miarina so dia tokony angalana ranom-boankazo mangatsika ianao madamy landy aleo aloha zao fa misaotra alono efa tonga ao angany mbola tsy tonga izy ry landy taratara misy koa izy androany nefa tsy mba fanozo mody ariva be zao dia ahoana tokoa no ambara madamy pelina raha tonga izy ry madamy landy aza miteny ninona aminy satria tsy nampahafantariko azy hoe narary mahaliana oka hijanonao tsy ambara telitsika izay nitranga teto dia ahoana ianao reraka be io zany ry landy hoe totoany kely akiary mahaliana apio ry leson izy hiakatra any amin'ny efitrano koa dia amin'izay mba milamina isika ndao ary madamy landy so ho tonga eo koa ny anareo ka ho tsikary neto tsika mandehana moramora any fa tsy ho sokafako mihitsy eo mivavady raha tsy tafakatsinareo e Berlina vao tonga marina aleo tsokolovoka eto ambaravarakely eto ny fiaviana saotra le za fa misy zavatra angatahako aminao ty eny za madama
rehefa mbola azoko tanterahana dia ataoko foanako. Zao misy fanafody rofonosany ireo. Ny ray dorany isakariva, ny ray kosa atao amin'ny rano 2 litatra sy tapany dia ampangotrahana ary omeo ara-pitsy maraina anjoko. Dia zany dorana lizy ry madama zany. Manerana ny tanàna le tondron-draha tia. Ary le atao amin'ny rano manenina raha atao madama na asaina atao mahalinako. Tivy mitapy ny tsy alalan'ny landy azo nampanaovako an'ity fa aza dia mba vendrana. Raha vao mpanaovika mahalina manko io dia tsy maintsy tonga ny any amin'ny landy. Dia mahazo vola araky ny fanoa zany ko. Sady ny volako fanome madama tamin'le resaka iny to tsisy resaka atsony. Hanondrany andray le tsisy sainy ity. Iny dia tanterao reo. Merci madama. Aza mataotro madama fa vitatsika tsara reo. Tena misy zavatra tsy mahasafy le zasy matamindray to. Deo sana ty ve reo miaraka nefa zay le za lasa matoky anao amin'ireny madama. Reo leo amin'izay aloha dia atory fa iny tamin'ny madame Perline. Malina, apreko ny jiro eto an-dalantsara eny madama, ho avy fa manomboka oviana indray moa vonondry ny jiro ato an-dalantsara. Ka mbola mahita tenenina sy mialabala ihany felako eo ka neny fa iny zao tapatapanareo sy Malina tsy misy atoriany zao efa alina nge io andro io ka ikala tsisy sainty ihany mampiakatra eko novonono le jiro tao an-dalantsara mitetiky ny ampenjerana itsy anga manotetiny zany tombonao zany madama fa inona ihany zao tsy hitako koa izay idirandry amin'ny ataonay. Malina mandiana karakara ny variny eny dia vita. Fa zany fanarakaraka zatonareo vao fakahita kely dia fandramatra. Ka manome mpanafitoenana ka dia nokoriny eny mba hatsahary ty fikasihan-tanany ity disiko zitina loatra ianao. Zany ndray kisitina tsy hitandry tokoa ny ataony Malina iny ka mitsara ivelany toy izany ry aleo akaina mondy ny efitrano koa fa efa avy nisakafoko mazotony eny misaotra kia tapandrimandry any rindry ty sasany vity tizery lokavy eo ka nakizy maso zasy zany manita no isehonareo fony rehefa maty fa fa namakendrik'izy mianatany fotsiny nareo fa to imezanareo fotsiny izy nareo zay fampitantany izy taty mivoaka ny efitrano aleo rany leo raky antsy alina mitanona aloha manondro faritsara eto tokotany izany aleo rako fa to lasa ndraika ary lasa izy teo aleo izy reko manodidina fanamotrany sy izay minitra koa dia tsy tazy zareo Malina fa iny ty mampianahana anao vitsimitsikosyana raha mbola reny an-tanano ritsy Gasy muzika tantara vazo hira. Gasy muzika tantara vazo hira. sao dia tokony atory ary ianao tika sa malahiny ny an-tanàna fantany na dia mbola tsy nilaza azy ianao ohatry zany koa ange tamin'ny tonga voalohany taty alahelo ery zany dito lasa morona toanao io fa afaka manala fandrinana anao nge raha ohatra ilainao za mandefa saina lavitra aho
adiny le aloha ny any ambanivohatra aza lefa lavitra tsony mieritreritra andofa pikotrala nasa vidy mbola tsy tonga ary madamy nare apin'le zahay zany iza moa ny fanampy eo raha tsika ihany vola nge mitadiavina tiro maliny ka ndao ary fahasalozanao be resaka eo efa fantaro ngefa mangina reraky anao dia mamorona zao zava-tetsona zao teraka taloha anao angiaro maliny andao ariko be resaka ay tsisy efa kely sisa sasalovina anao ko aleo za manasa dia anao manakova leny ako le za enao ty marina zay tsy natahatra noefitranao ao sady ria maisomaisony iry vo madio dia za ifakaitana enona moa no atahorako eo karakely tia tambo avo be iny malina dia isy aika ko raha ohatra hoe isololona mpamosafy dia ahoana efa ho 5 taona zao nesako tato ando madany Perlina ka mbola tsy misy lolona mpamosavy zany hitako ary tsy maniry ny ahitany zany ako rony ary zareo tato dia efa niresadresaka n'izany madany Perlina ihany aloha hoe matahotra dia izy mihevitra sy manao odilolo iny fa ny azy efa aretinantitra dia arahana bokony fotsiny tsy fantatry madamy landy akory nge zany efa vity ny sasalo viva aleo andeha amin'izay eka mankasitraka le za aleo fa hitondrako paraka ianao avy metraina misaotra toke Mansoa mikatona fotsiny varavarana eo azafady miantso madame lanteo mazaho seza aloha ndefa ifampiresaka sika aleo tonga dia tsoriny araka ny fifampiresana tamin'ny maraina iny sao dia mbola manana lolo-po amin'iny ry afaka mamina toky anay ve indry fa tsy mitazona odina amin'ny vocal zany eto anatrehan'ny tompo no amaliko zany ry madame landy ary tsy nisy nampandoalika andry teo eny efa zava-dehibe kizy ry malina fa za manao an'izao kosa na dia izany azy mitsangana teo ndry porofoko aminareo mianaka fa marina ny teniko ny ataony hita angamo misy tandroka ny ratsy oka izay ry neny makasitraka kiry malina afaka mamonjy ny efitrano be amin'izay ndry fa efa milamina zany ny androko maroso aly maka fo maraina raha teo eny ary soava-mandry nareo misaotra lasy maly ka ahoana ny fandraisan'ny ny resany araka ny nambarako teo ihany ny ataony no hita tsy mahatoky eny amin'izany araka ilay fitenenana hoe ny anampatambazana amin'ny mpamosavy ony tsy amorian'ny zanaka ny ao an-tsainy eny zany dia mpamosavy malina ny masoko roa zao no nahita fa tsy hoe lazan'olona efa hoe nandeha tany amin'ny lava-piringa izy tamin'iniko tsy naty voalavo kiva mihitsy koa tinentika ka naharay neto aza ny andro tsy ino amihitsy ianao tapandimandry ary neny torako izany teo ianao anaka ve zany nika miantsokonytreo zany inanao ataoko sao dia efa sovalin'le mpamosavy iny ao ny zanako ohatray madame landy ve samy nika miantsovonjany ambony azany aleo iandriandro so mivoroko eo kolazany madame Perlina fa mpamosavy eo indray landy misy inona landy voay ary eo amin'izay voaka fa efa zany miavy zany madame Perlina landy sokafo ny varavarany misy inona fa misy inona ry madame Perlina ilando any miantso vonjy eo amin'ny efitranony ao efa atonareo mandrosoary fa misy inona re anaka dia reo te anao raha tsy tsemboka be mihitsy aleo ka raha mangatsika na raha mboaka azo anao madame landy azafady eky malina
ataovy ranom-boankazo mangatsiaka. Eny ary madama, lasa rano e. Fa ino tena azo anao tato Orlandy a? Nanofo ratsy ary neny a. Nampitahoriny ratsy sisy mianata kely a. Izay ny nofoko. Indrio aza mandefa saina lavitra be ny mahakasika azy ireo. Tsy nandefa saina lavitra ary neny a. Sika avy niresaka tany ambany iny dia niakatra natory a. Ohatra asina tsy manao lakosi ireo. Aleo itserena. Ohatra Dara mifona ao anaty lamba ireo. Maninao nareo? Mivoaka ao amin'io lamba io. Solitika any amin'ny akanjonareo reny. Amin'izany misy mibovoka be mihitsy. Fa taizonareo reto e. Karam-boankazo atao an-dakozia dia miaraka miakatra tsika. Sasahady indray nanjafona nisy tato io. Malina! Aiza ihany ianao fa toa ela loatra fo. Efa hoady madama. Neny a. Nahoana mora aty amiko Malina ny matory. Zao alina zao fotsiny. Tsy mety ankizy zany a. Mba farafaratsiny zany makaty amin'ry. Tsy mahatoky an'iny a. Tsy haintsony zao na ody ratsy ny mampanofo endry ratsy io. Izay indray nisy ny fanahiny. Efa hoe tsy maninona izany aho a. Tsy mpamosavy izany Malina. Ndry diso mahatoky olona loatra io koa aneka. Ity ary le ranom-boankazo madame Landy a. Efa mamitsara iny a. Misaotra ke Malina. Tonga dia afaka mamonjy ny efitrano indrindra fa nino ny atory aty amiko. Eny ary lasa fa soava mandry nareo. Tena mangatsika be koa zany ato amin'ny Landy ato zany a. Izy tefa tena retrika be sady ko. Ary izany miakatra ny tohatra zany. Alekala ratsy indray manako taby eo. Aleo hitsangana hamotra ny fataoko maivana iny any. Manatala ny tiandro ary ity. Ohatra ary toa tsisy olona kory ato ambaravarana. Aleo vonty varavarana ity dia mitraka tsara ny mpandriana. Aleo salobona mihitsy. Tsy mipihako ihany koa io jiro sao maizina ko vao maika tahotra. Izy zany mantontona varavarana zany dia ho sanatrivy. Tena matahotra mafy zany. Lany koa irendriky ny torimaso. Tena matahotra mafy zany nefa tsy maintsy mitsangana hijereny zany mantontona varavarana zany. Aleo alaiko ty azo fanodina trano ho velesika avy hatrany. Ela ihany no nandinika sy ny andry ianao. Ianao nefa dia miresaka sy miteny indray fa misy inona mihitsy e. Lehilahy, azafady fa tena variana loatra ny aho. Maro koa ny raha ataoko da mikasa be ny saiko. Zao ara dia manan'olana ianao io fa tsy dia ilaza. Vonina ny anampy anao angiary tsaroa fa fianakaviana ihany koa isika. Indrindra zany mpiditra anao tato. Raha nambara lehilahy. Tsy eny izy raha ny fahitana hitako. Malina, ianao aneny ny resahako e. To lasa saina be zany ianao. Oay, misy fiara mijano zany lehilahy. Maître madame zany tonga zaniko. Eny tokoa. Sady maty n'iny raha tratrany miresaka amin'ny ato an-trano ato. Angana raha lasa ary amin'ny Malina. Talemy tafaresaka madama ka milaza hoe nitafa be oatra zao tsika. Iny zay aza manany amin'izany ianao. Aiza indray le fahalahidiny vavady ty. Izany aza dia diso natahotra sara. Ohatra ianao tirako le voatoraka reny. Tena diso avangana. Hoatray maro.
fahitako tato mipoziko havanana tato. Dia tonga dia sokafy ary fahazalozana miana any io indray e. Lasa hoe mazotoa anao. Raha indrindra fa hitady a Madame Landy afaka miandry azy eto ary tsy mampanina anareo. Eny tompoko ka androso atao trano ve zany tsika andry azy sa raha mety dia aleo eto tokotany eto ihany ka sady ny zaridaina anareo koa tsara karakara. Le za moa no anaranao teo. Zay indrindra no anarako Ramose. Tsy hoe fidy fotsiny afa tsy Ramose zany. Rato trany tsy mahazatra mamy miatsona amin'ny olona amin'ny anarana zany ko indrindra ry ataon'ro Madame Perline. Fanahoana kosa efa samy lehibe zaoko fa efa misy firy taona moa zao no niesanao tato. Efa ho fito taona teo zay Ramose fa ny mahavariana tsy mbola nahitanao zany na dia tamin'ireny vonana azon'ro Madame Landy reny azako. Ka tsy zany fa tsy teto toerana foana ary le za voaingana ihany any tonga teto an-tanorazana. Ay ve tsy tety ianao e. Gaga mantsika avy nandevina ny tompo Clarady vadin'ny Madame Landy mantsy dia nakaty avokoa ny ava sy ireo namany nanala fahanginana azy. Arono ay e. Ahoana zay? Efa hita ihany ve le zanany mianatra? Asa amin'izao iresantsika izao aloha tsy misy vaovao mahakasika an'iny mihitsy e. Ny fanadihadiana azy atao manamokako. Ary ianao ve tsy mahafantatra an'izay antony tokony hakan'ny olona ankeriny azy mianatra? Efa misy ny antso ve ry zareo ny amin'ny takalo vola ohatra? Zay indray aloha tsy mbola henokenoky mihitsy indray aloha ny mahakasika azy zany e. Ny mba henoko dia ny fandehanana any amin'ny polisy lavo zao. Ny polisy koa moa amin'io dia tsy ahitana voka mihitsy ko. Fa resaka tamin'ny tokoa amin'ny nahafatany vadiny e. Tsy dia azoko loatra izay nambara fa sady mitomany moa izy ko. Mihaino fotsiny aho mahamako azy. Afaka tantarany zava-nitranga ve ianao? Rehefa avy misakafo hariva taty zareo fa mpidinika any amin'ny tsy fahitana an'ireo zanany famaty sy nahavita kiasy tanana amin'ny Madame Landy mihitsy ny vadiny tamin'izay. No izy fihetsika izay no nahatonga lalana vadiny satria netana dezirana. Tsy mila zany ahy satria nateo azy fa maleny zany efara tamin'ny fikasihan-tanana dia tsapako. Tena ory tokoa nge Madame Landy tamin'ny nahafaty ny vadiny. Azafady le za ary mipipakry le tovako fanampy aza so milanao mandehana aloha ihany dia tohizana ny tava avy eo e. Efa niantsony Madame Landy atseo le za. Namanao no rangaha io fa anao hiandra azy eo. Sady be fanontaniana be loatra izy ko fa zarako azy aloha misy azy mba hanala ny fahanginako sa amparosoana ny trano. Ampiroseho ihany aloha fa tsy vita ny piritranoko. Miantso ihany ela efa vita milamina tsara. Ampirimangy anarany tranonao so mangataka any androso izy ko. Eny ary ao fa ataoko malaky ny ato sady raha ny firesaky Madame Landy teo ohatra ny vahiny manakaja be hono io. Tao hoe olona avy any an-dafo izy io raha ny filazany ko. Mazava ho azy moa zany ko. Raha teo zareo tsy navelany andro teo an-tokotany teo rangaha io. Miantso anao eo ihany ary efa aveo. Azafady Ramose fa mbola niresaka kely tamin'ny Mahaliana io a. Tsy maninona zany ka. Ay Mahaliana no anarany. Fa hono ahoana zay? Anga misy roam-pihavanana ianao sy Mahaliana. Misy any aloha zany hoe ny tanabe anay no mpirahalahy samy avy any ambanivohitra avaratry faliany zay. Le tanàna toa hoe miarina avaratra e. Zany ve? Hitako io ka. Efa nisy iraka nataoko mantsy tany teo akaikin'le hoe Ambero atsimo miaritra moa zany io tanàna io e. Fa iraka inona ianao Ramose? Fa miasa amin'inona ianao mandeha manao iraka any?
na teniteny foana tamin'le zako aty aleo avadika ny resaka sotsikaritra ity hoe polisy o Ramsey to variana be nge ianao zany. Azafady mijery an'ireto zaridainy reto a dia somary variana kely ahoanao tsara ho ianao teo. Inona ho any asanao raha tsy mahadiso. Ianao namitahiraka tany amin'ny faritra Ambositra Fandriana teo iny ko ao ambero lazainao mantsy havanay ny akamaroany. Tsy izany fa nanafika tovovavy ny tena mariny sady aleo ajanona any zany resaka ambero zany so havanareo le tovovavy ka hanahirany eto mbola tsy vonina mantsy ny tapo maso. Za kosa Ramsey fa tamin'ny taona firy ianao zany ny tany? Efa ela re zany sady aleo farana anazy zany resaka zany fa tantara efa lasa zany aleo aloha androso fa mikopako mahaliana. Afaka mipetraka amin'izay tianao ianao miandry amin'ny madama tompoko. Misaotra mahaliana. Fidy aloha no anarako efa fantatrao nga fa namalandy Faly mahafantatra anao tompoko. Za moa efa fantatrao hoe mahalinako. Fa ianao kosa sarika sady tsara tarehy kely sambatra zay olona miaraka aminao. Zany misaotra mbola tsy manan'olo tiana zany azo am'sea. Za kosa tovavy toy izao kosa ve dia tsy anadiny. Tsy manan'olo tiana zany afa mbola hianatra. Zay no antony asako aman'olona toy izao satria tsy maharaka an'izany neninay. Zany ve? Tsara kosa ny fikirizanao zany anga tsy misy afaka manampy anao fa tsy maintsy miasa. Tsy misy ka sady tsy manana namana afaka nampy zany eny fa nany an-tanàna aza. Ary raha mpisamboriko voly ianao ianaranao dia ahoana? Dia aiza moa zany nanerako ny volanao avy eo. Ny karamako tsy hoe vola be akory. Eny ary hono ary mahaliana. Hoe ahoana izay? Efa hitanao ve zany zanak'ilany zany sa efa nandalo teto ambanomasonao ny endriny? Iza tsara hoe? To taitra be ianao. Misy zavatra fantatrao ve mahakasika azy mianadahy? Tsy zany ka fa any amin'ity mahaliana ity miafina rehetra aleo fitorona tsara. Zao Ramsey efa tsy hita izy davo ny asa tato ary anampy amin'ny madamo Landony ny eviko aty. Ary hono ianao ve mahatsikaritra fihetsika hafahafa amin'le za? Maninona? Tsy misy fihetsika hafahafa zany amin'le za ka. Fa inona ny antony ametrahanao an'izany fanontaniana izany amiko? Namako be madamo Landy Ay, araka ny nambarako teo dia linany amin'izany satria vonina mampalahelo zany very zanaka izany sady amin'izay tonga dia zaza roa be izao zany ve? Tsara saina kosa ianao zaniko. Fa raha azoko tsara zany dia anampy amin'ny madamo Landy hikaroka ny zanany ianao. Eny hifanohana aminy araka izay mba ho vitako. Eny
nazaza nge tia nampiaso fa misy zavatra fantatra ao nga mahakasika an'izany? Tsy hoe misy zavatra fantatra fa voninkenanao Malina, asa manahy ianao fa atoko tsy ambaratelontsika izany. Tsy eny ianao raha ilazako fa eny toy izao ary ny zava-misy raha misefidy ka hiany tsara ianao fa tsy angano ty fa tena nisy ie dia izay ny zavatra nisy teo aminay raha mise mety tsy eny ianao kanefa izay no izy. Zany very Malina? Tsy misy langa na famoronana ve ny nambaranao rehetra teo? Fa tsy misy izay nolazaiko ve ianao? Nefa na dia izany aza oka ho antsika ihany izany raha misefidy aza manahy ianao ry Malina, efa zava-dehibe izany. Efa maty ve izany izy ireo? Mino tanteraka an'izany raha mise ary ireo fambara rehetra ireo no inoko an'izany. Misaotra anao ny tantaran'izany fahazalazaina namin'izana amin'izy izany misy anampiana amin'ny porofo eo am-pelantanana hikarohana ny marina. Porofiana eo am-pelantananao? Ka fa iza marina tokoa aloha ianao ty zao ry Malina, aoka ho tsy ambaratelontsika ihany koa fa manana porofo izay mbola ho amariniko dia mandalo aty aminareo indray. Oay, vary indresaka teto fotsiny tsika raha mise leo akako ranom-boankazo ianao? Oka re zao fa tsy hijanona ela fa efa misy mandefa afatra ato amin'ny findayako ato dia amonjy kely an'izay olo izay aloha dia tsy ahandry any madame Landy indray izany? Fa tsoka telefona izy fa ny fitombita hono tsy mahaleo ny sampony ka tsy maintsy mandeha mandra-peo ny Malina. Mendalana ary ianao leo atsoky le za mo ny vavahady. Misaotra amin'ny fandraisana ry Malina, andeha aloha fa mandra-peona. Ary isany mety namitohatra amin'ity andro alina be ity izany. Aleo arangaraniko eto amin'ny varavarana eto. Oay, toy madame Perline fa hoaiza amin'ity andro alina. Iny ny falasa nivoaka ilay tokotany ary aleo arahana moramora raha izany. Ohatry ary toa lasany amin'ilay za. Ina ary ny tedavany an'ilay za amin'ity andro alina ity. Aleo anatonako akaiky dia enoko izay resany eo. Le za sokafy aloha mivaravarana Hatray marina, madame Perline, fa maninona ty amin'ny andro misasak'alina ty ianao? Moramora sao misy maheno. Inona ny nanontanian'ilay ranosi tonga tato izany Na ny tany nahakasika ny tsy fahitana azy menada izy madama. Dia inona navalinao azy? Ka inona moa fa zay azo ny valiana dia ny valiako avokoko. Ary inona ny nanontaniany amin'ny Malina? Torako izany koa ny nanontaniany amin'ny Malina. Aza mamorona fa soana irany eo Fa inona raha ny kobonin'ity madame Perline ity? Sa ny anentsika hatrany? Nefa raha manao ny marina tsy tokony atahotra izany koa. Tandremo fa mila mailo an-trano foana Aza manahy ianao madama, le za angety Fa inona mihitsy aza ny ambadika izao tsy fahitana azy tazao. Ary aloha hitsirika hiditra any amin'izay ka. Fa taizin-dry Malina? Avy nivoaka tany amin'ny lava-piringa ka. Ary aiza neny? Sa niaraka nareo? Tsy niaraka izay ka fa ahoana? Toy Landy sy Malina reto. Inona no havalika azy ireo?
Fa avitaiza koa neny. Narary be ho ankiboko dia nivoaka tany angabony ah. Iza zany mandangy aminareo sy maliny e. Izy milaza fa avy any. Ianao koa eto manambara fa avy any. Samy mivoakala nareo dia ngabony eny anlihana. Za kosa aloha madame landy avy any angabony mihitsy a. Madama no tsy haiko. Dia mpamosavy aho zany amindry. Aza mifanendrikendrika. Tena leo be an'izany vazabazy zany aho fa aleo samy mamonjy ny efitranony dia samy mandiny teny. Rapitso miresaka. Aleo aloha ifondray dia hanokona sakafo ka. So ihany fa sabotsy aloha dia tsy misy mifo maraina izy mianaka. Izy zany ao an-dakozia io zany. Manahoana ki Malina? Mandrosoa e? Manahoana landy? Toy ianao manondra raha atao an-dakozia fa misy iny? Tsy maintsy akia dia mba fo maraina. Sady izy vahiny ato anio. Dia naninona raha ny voazina dia izany nanao azoko. Sady ny andro koa ty mangatsika be. Efa raha mafana ange ty anasako fitaovana ty kia. Afaka makaina kely alondry. Za kosa no hoe zano akaina ry madama. Aleo ataoko fa tsy maninona e. Ifanampy aminay kosa ny olanandry fa tsy hoe ho andevozina akory. Olona manam-panahy tokoa raha ianao ry madame landy. Fa hono a? Ahoana? Efa ela ve ny mpinamana be ianao sy le ramose fidy iny? Ve fidy. Azo lasaina ho ela ihany zay ka. Fo mbola mpianatra tany amin'ny ambaratonga voalohany no fankahalalana. Zany? Fa indrindra izany patron ry Malina. Tao mipetraka sy mampiresaka fotsiny fa ilany zanako indray no manasa vilia. Ka i madame landy no tsy mamena. Neny aleo mba handray andraikitra ihany koa fa tsy ho tolora-potsiny e. Raha tsy ohatra Malina na sanatria marary dia izy ny anao an'io. Io indray ny sy Malina tafahoana. Efa toky any le izy dia mba milaminareo e. Ka tsy mety amin'saiko izao e. Rehefa tianao raharaha dia lasindry mandeha any ry Malina. Malina, tovariana be nge ianao e. Raha nahatezitra anao ny tenineny teo dia izany mitondra fialatsiny akia. Tandry izany? Inona? Lasa tonga dia niritina tsy niteny tsy mivolana. Fa na dia izany aza tsy tokony asika aminy neny e. Efa ny antsainy komisera dia tambatambaza alohany izy fa ahomby ny fanadihadiana. Efa maty paika nge ny hevitra rehetra e. Dia inona izany no atao? Ho avy eo izany komisera avy eo? Tsy haiko ka. Aleo aloha mody tambatambazako izy rineny a. Mety hitombona ihany le hoe miray tetika izy sy le za. Aleo aloha ifondray dia hanokona sakafo ka. So ihany fa sabotsy aloha dia tsy misy mifo maraina izy mianaka. Izy zany ao an-dakozia io zany. Manahoana ki Malina? Mandrosoa e? Manahoana landy? Toy ianao manondra raha atao an-dakozia fa misy iny? Tsy maintsy akia dia mba fo maraina. Sady izy vahiny ato anio. Dia naninona raha ny voazina dia izany nanao azoko. Sady ny andro koa ty mangatsika be. Efa raha mafana ange ty anasako fitaovana ty kia. Afaka makaina kely alondry. Za kosa no hoe zano akaina ry madama. Aleo ataoko fa tsy maninona e. Ifanampy aminay kosa ny olanandry fa tsy hoe ho andevozina akory. Olona manam-panahy tokoa raha ianao ry madame landy. Fa hono a? Ahoana? Efa ela ve ny mpinamana be ianao sy le ramose fidy iny? Ve fidy. Azo lasaina ho ela ihany zay ka. Fo mbola mpianatra tany amin'ny ambaratonga voalohany no fankahalalana. Zany?
fa indrindray zany ny patrory Mahaliana to mipetraka sy mampiresaka fotsiny fa ilan'ny zanako indray ny manasa vilia ka i Madame Landony tsy mamena neny aleo mba handray andraikitra ihany koa fa tsy ho tolora-potsiny raha tsy ohatra Mahaliana na sanatria marary dia izy ny anao an'io. dia manitra sy mavomavo toy izao kosa za tsy mpamosavy tsy mpitana ody araka ny teninao hoe io indray ny sy Mahaliana tafahoana efa toky any le izy dia mba milaminareo ka tsy mety amin'saiko izao rehefa tsy hanao raharaha dia lasindry mandeha any ary Mahaliana tovariana be nge ianao raha nahatezitra anao ny tenineny teo dia zano mitondra fialatsiny akia tandry zany inona lasa tonga dia niritina tsy niteny tsy mivolana fa na dia zany aza tsy tokony asika aminy neny efa ny antsainy komisera dia tambatamba azy alohany izy fa aomby ny fanadihadiana efa maty paika nge ny hevitra rehetra dia inona zany no atao ho avy eo zany komisera avy eo tsy haiko ka aleo aloha mody tambatambazako izy rineny mety hitombona ihany le hoe miray tetika izy sy le za aleo tsikoko fa misy olona miresaka Mahaliana indray eo amin'ny efitranony eo aleo inoka eto ambaravarana eto dia ahoana ny ataoko amin'izany za tsy afaka mivoaka atoko indrindra Madame Lany sy Madame Perline samy ato daholo sao dia voatsikary mifanareo no mifandray amiko sady efa hifampikarohana raha teo voaporofo sao fa anisany nanafina azy mianadahy Mahaliana dia inona ny ataoko aloha enoina tsara ihany aloha ny teniny tena sarotra be ny nohony an'izany raha fantatro Madame Landy koa izao dia ahoana ny fihetsika ataony nefa leo ary aloha tambatambazako ihany aloha dia ho hita eo mazafa zany fa reo no nanafina ny zanako tsy misy elana tsony eno fa na dia tsy nahazo fandraisam-peo aza aleo aloha any amin'eny ahitana ny hevitra tao neny tena izy mihitsy fa ino dia mazondry Landy misany izy ahoana izy ho atony aloha ndry dia azavao amiko Mahaliana ary neny nanino no anton'izao izy nanafina ny zanako ary hevitra efa maty paika ny azy sy le za inona tsara hoe Landy eniko daholo any resaky Mahaliana teo raha za andeha ho any amin'ny efitranon'iny sao dia izy fiainy kosindry fa ahoana ho izy miresaka ny aminy hoe tokony atao sy tokony atao izy indrindra hoe andamina tsy hoditaitra sy ny sisa tena tsy misy tandrony tokoa ny ratsy tsy nampoziko hoe Mahaliana no ambadika izao arono ahoana le za ve ao aminy eo tsy eo le za fa ery ambany eo akaiky ny vavahady efa nijereko mialohan'ny enoko azy efa zany tonga zany koa komisera Serafidy io Mahaliana io nahavandozana akanikerin'ny zanako mianadahy tsy manaiky afa komisera fidy ngatsy hoe nama Madame Landy fotsiny ianao efa maty paika nitetika ary Mahaliana zao tratra mora mpanao ratsy aiza nasianao andreo zavikelika amin'ny tony aloha ianao ry Madame Perline andraikitra mpitandro ny filaminana no manao ny fanadihadiana rehetra mahakasika an'ity raharaha tsy fahitana azy mianadahy ty fa ny mahavariana andriamato komisera le za koa ve zany tsy tokony voaroroy amin'izao izy manko no napiditra an'io tato aminay tato tsy misy idiran'le za zany ry Landy io ny fosotra nitazona azy mianadahy dia zay tsy nanafina an'izany zany re tsy misy fantatro mahakasika an'izany araka ireny efa nilazaiko taminao reny komisera dia reny no nitranga misy profony mena mangina aloha ianao ry Mahaliana tsy mbola anjaranao no miteny izao any amin'ny komisariat tsika no miresaka dia tsy inao koa zany ianao marina daholo reny nambarako anao reny
Ary mbola misy profy ihany koa. Averiko ihany fa tsy ilaina miteny ianao raha tsy any amin'ny birao izay anaovana fanadihadiananao. Sanaiko moran'izao mihitsy kosa aloha efa matinao ny tsy fahazakana ny tsy fahitana ny zanaka tsy navatoko. Mitonia aloha ianao Rolandy efa ho hita izao ny marina fa aoka tsy hito mantsony ianao. Ary aiza moa le za teo avy namova vady izy dia ry mipetraka ambody manga makainy ry. Ka zao azambara aminy zao zava-misy zao tsy nanambara taminy aho mantsy zao dia misy ifandraisany tokoa zao zava-misy zao ka tsy ho azo ny marina. Raha ile za aloha tena atokisako ao anaty fanadihadiana no ahitana amin'ny marina ary madame Perline fa zao ny tetika atao eny commissaire. Ianao mitondra an'le za mampiresaka azy any ambadiky ny trano, i madame Landy kosa mamova vady andehanana sy mahaliana amin'ny fiara. Dia tsy ino mihitsy zany ianao commissaire. Mba zatao toy io moa re. Raha mbola miteny sy mikorontana eo ianao dia ho fatorako ny vavanao ry mahaliana. Fa nanao ratsy mitetika ny anakarena inga ty mbola tsy azo tenenina ihany. Ataovy amin'ny fanaovana azy commissaire, izay olona tsisy fotony io koa ve no animbazimbanao. Aleo tonga dia midiny ianao ry madame Perline. Rehefa divy tsy tazana eto ambaravarakely eto intsony ianareo vao hidiny izay. Azafady madama fa toa niantso ahy ianao. Mandrosory le za. Ohatray fa izy mahaliana ny to ianao ndray mikarakara sakafo. Mahazo toerana aloha le za mahakasika an'izay mihitsy manko ny resantsika eto. Zao le za madama. Tsy eto mahaliana fa lasa natao fampitorana any amin'ny polisy. Ahoana tsara hoe madama. Zay mahaliana ary le za fototr' izao tsy fahitana ny zanako izao avy aminy koa zany no antonina aminono ny vadiko tena. Fa nahoana kosa ary madame Landy hoe izy no nanao an'izany Efa voapirofo daholo zany ary le za efa mazava hoe izy dia zay. Niantso telefonina mpiray kombakomba tamin'ny taona efitrano izy no henoko ary fandaram-potoana mahakasika amin'ny fanafenana azy mianadahy ny resahany tao. Zany very madama. Dia inona zany no tokony atao? Tsy misy hoe inona no tokony atao tsony zany le za. Ny polisy no manao famitorana sy mifanadihadiana mahakasika an'izany. Rehefa tratry ny tery ihany izy tsy maintsy ilaza marina sy hanoro an'ireo namany. Ka sao dia miahy aloha nareo izy mianaka sady indrindra zany napiditra azy tatoko. Matona tsona hitafa aminay ianao dia tsy manana iah aminao zahay. Fa zao le za. Madama. Azonao ambara aminay ve ny tsy ambara telo ny tovovavy sy ireo namany? Raha hoe mahaliana aloha dia olona tsotra sady raha ny teniny dia hoe tsy mbola niakatra taty andrenivohitra mihitsy izy raha tsy vao zao. Tena voafitaka tsara kosa zany ianao ry le za Ary ianao tokoa ny laza fa tohatriny hoe misy roim-pihavanana nareo misy roim-pihavanana ihany aloha zay fa araka le teny hoe naray aza ny fiheviana dia tsy mitovy ny sainy. Fa ile za koa angeta ty foany fotoana kely fotsiny nandehanany tany ambanivohitra. Ary mahakasika ny namany ry le za misy fantatrao ve hoe aty andrenivohitra aty indrindra hoe lehilahy? Raha ny hoe namany indray aloha madama tsy fantatro mihitsy maty ny ray ny voavolana vita izay mbola te hianatra honisy dia izay nahatonga azy hiasa. Oka izay fa toy le za ndray ty no adiadiandry nefa mahaliana iny efa hita. Fa raha mbola manana fanontaniana nareo dia ho valiko foana ka. Izay ihany ry le za fa misaotra mivalim-panontanianao. Raha misy vidy sady miaraka amin'olona telo fa misy inona ary sady mitondra zavatra mipotsina bosika dia ahoana ry le za aza matahotra fa namako ireo atao madame Landy ato indray aloha ka tonga nareo dia androso sa ampandrenesiko izy. Leo tonga dia androso fa ireo namako ireo hijanona ao anaty fiara ao ihany ary mety polisy ihany koa zany ty raha misetiako eo tazako ao anaty fiara io mantsy le polisy paka ny madame Landy rehefa hivoaka izy. Toa variana be ianao ry le za.
Tsy tokony hiditra ve Tsy zany Ramose, nisy nahavariana kely aho fotsiny. Tonga dia takatro avy hatrany ny ao an-tsainao a. I William eo anaty fiarako io. Izy foana no mpanaraka amin'ny Madame Land rehefa mivoaka. Raha azoko tsara zany dia polisy marina ianao ko Komisera Fidy ny manoloana anao. Ahoana komisera hoe fa tsy izy tokony hampanahinao zany ry leza. Anga ianao nanao ratsy. Tsisy ka nahagaga fotsiny hoe nahoana tsy nambaranao mialoha zany. Mitovy foana zany nanambarako na tsy nambarako ry leza. Tsy misy tokony hampatahotra anao zany raha nanao ny marina ianao. Eny re komisera, to voatazoko ny resaka tamiko teto fotsiny ianao ko mandro soa ary. Ody re madama. Mandro soa anao ndra matoa komisera. Azafady fa mbola niresaka tamin'le za dia sao vao niakatra. Ay, dia inona nambarany ianao tompoko? Mbola ao anatin'ny fanadihadiana mihitsy tsika izao ka. Fa misy fanampim-baovao fantatrao anga? Mana fotsiny aho hoe sao miray tsokombakomba amin'ny Malina le zako. Misy zavatra hafahafa fantatra ty Madame Perline ty raha izao a. Sa matahotra sy rahona an'le za. Aleo aloha fitorana tsara ihany. Manao hoany ianao andre matoa komisera? Tovariana be anao fa misy inona? Na izaho koa aza mba gagako. Azafady ry izy mianaka, maro sahanina koa moa ny tena dia mizarazara be ihany ny sainy e. Ka inona zany vao nentinao e? Ary zavatra eo anaty fiaranao an-tokotany ireo? Mpiara-miasa amiko ireo ry Madame Landy fa zao raha mety dia aleo miaraka makany amin'ny tranonareo mivady tsika ry Landy Fa ahoana? Dia ny fiaranareo no entina. Ry zalahy reto kosa hijery an'izay zavatra feno mahaliana ao amin'ny efitranony ao. Raso tia ny taratasy manome alalana andro zareo hanao an'izany. Dia za koa ve zany miaraka aminareo? Tsika telo mianaka mihitsy ka. Fa hanafatra andro zalahy reo hanao fikarohana ato. Sa ahoana? Tsy maninona mihitsy raha izay nahitana ny marina komisera. Akany lakile amin'ny fiara vetivety Mandrosoa ianao komisera. Miala tsiny fa efa ela tsy nisokatra ty trano ty dia somary maimboboana. Tsy maninona re zany raha mety dia aleo hitsidika hevitra hafa aloha mandra-pamoa anareo ny efitrano rehetra. Eny ary komisera Fidy afaka manao ny asanao ianao. Jereneny inge mbola reo daholo ny amin'ny sakafo avy nihinananay an'le ariva iny. Antoko mantsy ianao izay raha atao. Io indray ianao ry Lando ilay mandeha fa saina lavitra loatra mba namba sendra nandalo fotsiny re iny irineny Way, ary lasa seza aloha komisera teo e. Landy iny avy tany velany tany iny komisera na ninona tany. Fa mety misy inona koa zany tany irineny? Aleo avy eo izy dia anontaniana, sady mbola mitelefona koa izy zany. Misy zavatra hafahafa mihitsy ataon'ity komisera ty irineny dia fetsiketsehana. Na izaho koa aza kito lasa saina izany. Komisera, fa taiza ianao? Anga moa tsy hoe hitsidika ny efitrano indray ianao? Eny tokoa komisera, avy taiza ianao teo? Avy mividy sigara teo ivelany teo ary izy mianaka. Tsy nanakotaba-nareo fa mbola variana be nareo ko. Fa inona moa zany ny tena nandehanantsika taty? Misy zavatra tiako porofony eto amin'ity toerana misy anareo ty. Fa inona zany ilay matoa komisera? Aleo angamba aloha hoarery zany fa aza mananareo. Tsy maintsy hisy voka n'izao fanadihadiana atao zao. Dia misaotra ny amin'ny fandavan-tena re. Matoky anao izay ndre matoa komisera. Dia nanao ahoana fanadihadiana Mahaliana komisera? Raha ny mikasika ny Mahaliana dia efa betsaka ny zavatra nambarany ka. Ary ao anatin'izany indrindra ny anton'izao fisavana ataontsika izao. Fa mety ory zareo tokoa ve zany nakakery ny andro zanako? Eny tokoa komisera. Ny azoko ambara aminareo aloha dia eo am-pikarohana ny marina rehetra tsika. Kely sisa dia ho hita ny marina. Arono le zavy zany tsy ho voasaringotra amin'izao raharaha zao.
izy mantsy mbola miasa ao aminay ao aniko, sao dia tokony andraisana fepetra. Tsisy idiran'le zaka izy zany olona vendran-dahy iny. Marina daholo ny teninareo fa araka ny lazaiko teo ihany miandry alohantsika. Efa za mihitsy ny midina hifoto ny fahazamananareo. Dia matoky tanteraka anao zay dia matoky komisera. Zay ny tantaraiko anareo zany nataon'ireo polisy ireny tiko. Za moa niandry teo ambaravarana fa tsy niditra. Avy eo dia nidiny mihitsy ny varavarana roa tato amin'ny trano tato, dia niakaray nampiresaka teo ivelany. Fa inona moa zany no nikarohan'izy ireo tato e? Ary tsy nakao amin'ny efitrano mahaliana very zareo? Eny tokoa ary le za, inona ny tadiaviny? Nikarokaroka atao fotsiny izy, nakao amin'ny efitrano mahaliana zareo avy eo. Fa inona daholo ara ny anton'izany e? Sa hoe ny teny mahaliana hoe mpamosavy eny dia nikarokaody ry zareo? Aza miteniteny foana ry landy mpamosavy-ndry inona? Dia madamy landy tia koa dia mampimeko. Mangina akory le za, afaka mandeha amin'izay ianao. Ka ohatra ange nataoko roneny, enao tonga dia tezitra. Na ohatra aza amin'le zandry manao fanoharana fa tsy amiko. Lasa aleo fa mahazo taonareo e. Efa hita ihany tia ny marina amin'izy miainata. Fa ty rato ty indray zao no mibahana ao anaty saiko ka. Mahita hevitra ry landy hoe ahoana roneny? Rehefa voapirofo fa mahaliana ny nanafina azy mianata dia manampy fotsiny ry hoe sady niaraka tamin'ny vadindry ihany koa izy, ka rehefa tsy manaiky manome izay nilainy dia ny zanaka rao no nataony takalinaina. Neny lainga ange izany e. Zay le tsy tiako amin'le ry landy rehefa toro zavatra mahasoa dia mamaly foana, sa inona navalindry amin'ireo havany rato. Dia ny olona kosa verina eny dia tsy mba anaty-tsaina hoe vadiko ane rado. Marina fa vadindry rado, fa jereo tsy ireo fianakavian'ireo zao no mitory indry, sady raha ny marina mitavozavoza tsy mahaleo ny lainga tsara lahatra. Mbola tsy nandalo tamin'ny sofindringa moa zany teny malagasy zany. Indray ariko aleo iteo ny zavatra mbarany mahaliana. Way, vatsiko misera veky io mijany eo an-tokotany eo azafady kely neny anarangaranako azy eto. Izy tokoa io roneny fa misy inona ndray ary. Leo andrasana dia iteo e. Komisera Fidy, fa misy inona ny tonga rivariva ianao? Sorry mianaka tapitra ny fiampitonana ahafahana mitazona amin'ny mahaliana ka tsy maintsy mody aty izy. Raha pitsy ho lazaina aminareo eo ny dingana manaraka. Tsy manahirana be ve zany ry komisera? Maninona izy raha tonga dia nakarina tribonaly? Sa misy olona afaka miandry azy ety? Hitsaoka eo iny dia zay vao loza. Efa eo am-panomanana izany tokoa izy ary madame Perline. Entina eo izany mahaliana. Zay fa somary mahimaika kely ihany dia mamerina ny fisaorana andriamatoa komisera. Aleo raha mahazo tsara aloha izay ataony mahaliana sy ilay polisy vavina saina miambina azy ato. Ohatray toa mivomidanadana ho azy mivaravarana fidirana, so dia sanatrita vatsaoko ao ary ilay mahaliana iny. Aleo aloha raha maso ny hiditranony ka nefa dia mety tsara ny tranony aleo hidiko varavarana io dia hiakatra atory aka. Ny andro koa dia efa tena maizina. Berlin, aizany zanako. Ohatray to misy miantso zany sa i komisera zany? Raha dia anao miresaka aminao fa tsy komisera zany. Andrekakio rado fa tsotra ny fanontaniako nafeninao aizany zanako mianadahy. Aleo hiakatra aingana dia hiditra any amin'ny efitrano fa toa misy zavatra tsy milamina mihitsy ity. Hitako foana nge ianao na hiafinaiza izy saika tsy voahidiko hatramin'ny efitranoko marina, ary izy io manatona anaty maiziny io
to irato. Fantatra amin'ny akanjo de inona ny ataoko? Sotra fotsiny tenko Perlina, avoa izy mianatara zany teo kendakendaiko faty ianao ka hoana anaiky sa tsy? Tsy fanahiniko angeny nanapozina anao raha de no nitahotra ny ahatratrarana tamina faty azo mena tany nanaovako an'izany. Mandehaniny ianao zao de zao makany amin'ny nanafinanao fatiny izy mianata. Tsy maintsy doranao zao alina zao ihany ny fatiny izy reo. Eny ary rerado alefa tanterahako ny teninao. Leza, voay, Madame Perlina ihany ty. Leza. Madame Perlina, fa misy inona ny mangovotra be ohatran'io anao mety aloha? Tsy androsotsony ary Leza, maika be tsy maintsy vongarina izy menata de hodorana fa manangatra amiko ny rain'izy ireo. Na tsara very Madame Perlina. Io ariny ianao ry Leza fa niverina ny jiro andao ataony atao. Madama to ramsera to mijoro io ko aleo antsona le polisy vavy namany komisery aza miantso azy ry Leza fa sao raisi-potsiny amin'izany sika isanao aleo fongorona fotsiny de dorana de zay. Tena irady vady Madame landy mihitsy ko akanjo fitondra nireny anaovany reny. Andao ary etsika fa efa ranomasany sika ko. Andao ary efa rehetra tokotany rehetra ihany keo ny angady sy ny fandrofana ko. Tadidinao ve ny nametrahana azy tamin'ireny? Efa nasiko vato lava re eo ambody manga ao manka naleviko izy da araky le baikonao ko abaso hitanao zao fa ty le vato tsy lovy tsara am'le torsa fa anomboka angady azy ahy. Angeny ianao miady azy io fa io tsy mietika manara-maso atsika eo ambaravarana io rato. Efa tena manao zay ho afako mihitsy andrea madame efa kely sisy ty indrindra koa ato maizina de manahirana ko ary mba tsy lovy tsara re madama fa nga vita ny vava amin'ny teny fotsiny izy ty. Io kosa fa hita lay azo nataotsika teo ambony. Zay madama fa lasa izy raha miserado teo. Iny manaton'iny izy ry Leza matahotra mafy azy zany. Ka aiza ry le lasatsy andorana azy da mba hitsoahany ololoko ay iny fa manatona madama iny fa manatona tiako ay to tsy matahotra ny azavan'le torse. Aza misy mihetsika basy fofana tsara ty amiko ty aoka hialy eny an-tananao fainga an'iny angady iny ry Leza. Fa toy komisera fidy ty fa nanao ny akanjony rady fotsiny. Fa aza mihetsika ao Allô, tonga de midira avokoa ianareo ry zalahy tra ty eka ny aza. Fa to misy polisy maro misaoty tambora eny ry Leza. Tonga de fatory avy hatrany tena mpamosavy male mariny ty Perlina ty ny ao an-trano ihany ny voriana. Tena tsara kosa ny toromasoko aliny aloha hitsangana moana iny fa tratra toandro teto am-pandriana teto koa ako. To feno mpitandro ny filaminana ny trano fa misy inony aloha hitina any aloha fa inona ny atao zao ry komisera fidy nitsoka angama aliana sa misy inony? Manahoana ianao Madame Landy? Manahoana ianao? Nisy vokany fanadihadiana natao ry Madame Landy. Zany? Mitony ianao ary aoka tsy ho taitra fa vaovao ratsy no ambarako anao. Fa misy inona komisera? Vaovao ratsy ahoana koa? Mipetraha aloha dia mitony ary amafiso ny sainy efa tony zao ary tsy namatsika ntsony izy mianada. Matiko tena ary mahaliana fa naninona ny finoany teny zany ako. Mitony aloha ry Landy
tsy mahaliana ny namono azy ireo. dia mbola rovanao ihany le tsy vaniny io komisera. Tsy miaro azy fa tokony isoranao azy izy satria noho izy aza nahalalana amin'ny marina rehetra madame Landy a. fa iza zany namono ny sanako komisera. Ndrenina madama Madame Perline. Neno hoe tsy afenina ntsony fa efizay voalaza mahaliana izay ny marina. Oe, vonjeo komisera fa tora Madame Landy a. Zay ary le niteneniko hoe mila tono Landy a, Landy maheno avy ianao Landy. aiza neny mila mahita azy aho zao. Inona ny antony namonoana ny sanako. fa dia nahoana loatra rery neny eo. Nahoana ny finoinao sanako. Malandy sitrapoka izao. fa nahoana loatra re. Torany ankizy foana ilay manga eo an-tokotanintsika io. Tiako mihitsy izany dia mifandriako. Nividy manga tena masaka tsara ary nasiako pozina. Tonga tapoka teo anefa izy ta naterany ray teo am-bavahady. Niazakazaka naka sady nihinana an'ilay manga betrano ka dia tsy na loatra ianao roneny a. Namorika ianao fa niavana ihany ao ianao koa izany namorika an-drato. Fa rehefa hitako fa tsy karitry rato izany dia nipozinika ihany koa izy. Nafeno iny razan'izy ta. Rehefa nilaminamina dia nasitrika teo ambodimanga teo ihany. komisera to tsy mino ny saiko hoe nenina avandoza tamin'ireo vady aman-janako. so kosa mba endrikendrika azy fansorapotakazy zao na olo-kafa nanao ny eloka dia terena ndrenika ibaboka ny eloka tsy nataony. Izahay mpitandro filaminana koa aza mba saina ntohan'izany izany indrindra ny antony nakana amin'ny mahaliana no adiadiana tsara ka nahalalana amin'ny antsipirian'ny tena zava-mitranga marina. Tena tsy mino ny saiko tena tsy mino ny saiko. Saika anoy afa nitapahanao teoko. Porofo faharoa manaraka an'izany dia idiantsika tany amin'ny tranonao iny ry Landy ary nakana ny akanjombadinao. Izay marihana fa nahitana finosana sy vovoka hafahafa tao am-paosiny izay mety tsy ho tsikarotra ireo akory. Izany ve komisera? Iny fanambaram-Perline reninao kekekelikely no porofo fahatelo manamarina ny voalaza rehetra teo. Tsapako hatrizay fanerasirako taminareo izay fa niezaka niaro an'ilay zafoana izy. Ilay za nefa mahafantajavatra fa tsy miteny. Tambazandrenao vola mantsy izy mba hikombona ny vavany. Akanjo zopotro izao no marina rehetra. Dia toy izany ny zava-misy ry madama. Ka hoana ny atao? Mpamono olona neny mpamono olona ianao roneny a. Tsy mendrika ianao no velona tsony. Mitonihatra any aloha madame Landy fa resaka tsisy idirako nge zany komisera fidy. Tokony avotsitrako fantaro le za fa tsy filazanao ny marina dia antony ray ampandananao satria toy ny famorika ihany koa ianao indrindra nisy ahinana fony. Madame Perline. Io komisera. Vonina ny amerina izany teninao izany manoloana ny fitsarana ve ianao? Vonina tompoko. Efa nataoko moa le izy dia tiako. No ny fara-tsy-tsaiko sy ny vitan-dratsiko no navoady niavana ihany no voavorika. Eny ary aleo ny lalàna ny tompony teny farany. Ny fitsarana ihany koa manana ny heviny ka aleontsika hiatrika amin'izany. Ny mpitsara ny tokony hanambarany saziny ny olomeloka namorika havana sy mipiraitsi-kombakomba taminy. Voron-kiavana. Tantara mitohy nosoratany Kalombo. Novelomin'ny Louise Ravelso, Saoly, ny Volatiana Ratsoeso. Niaraka tamin'ny Faly, Christophe Tapiarimanana. Nandray feo, mamy avony. Nandrindra teknika, Avo, Nana Volopesa, Saoly.